indray mbava momba ny tontolo iainana raha araka ny fanadihadiana andrana natao teto Madagasikara ny taona 2020 dia hita fa isan'ny fototry ny fahalotoan'ny tontolo iainana ny fiparitahan'ireo fitaovana misy mercure kanefa efa tsy ampiasaina intsony noho ny fahatsapana izany indrindra raha moa nanosika ny Madagasikara hanao sininy fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fampianana ny fampiasana ny fitaovana misy mercure tany Minamata ny taona lasa teo Ravakarandriamanala nanao fanadihadiana naka-sary kosa mamy Rasamuely. Isan'ireo akora mitarika ny fahalotoan'ny tontolo iainana ny fiparitahan'ireo fitaovana efa tsy miasa intsony ahitana ny mercure toy ny pile, ny takamoa mitsitsy, ny batterie, thermomètre ary ny amalgame dentaire. Isin'ny fitantanana ampisainan'ireo fitaovana efa tsy miasa intsony misy ity akora ity dia nanosony ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fampianana ny fampiasana ny fitaovana misy mercure tany Minamata i Madagasikara tamin'ny 10 oktobra 2024. Ankehitriny dia isan'ireo firenena roa aty Afrika izay voafidy hapiatra tetikasa mifandraika amin'izay i Madagasikara. Misy fiam-potoana enjehana moa amin'ny fanatrarana ny tanjona. Ny mercure moa dia ataontsika substance chimique anankiray zany izy io izay afaka mijanona ela zany persistant ao amin'ny tontolo iainana izy ihany koa zany dia afaka mivangombo any anatina nofina zava-mananaina zany. Ny fidiranao amin'ilay fifanarahana iraisam-pirenena koa tsy midika avy hatrany hoe tonga dia afaka hoe tena hoe tonga dia hiala tanteraka amin'izay i Madagasikara fa misy daty ihany izy io ohatra zao zany hoe pile sy ny lampe économique zany dia mena fotoana hatramin'ny 2020 ny firenena zany mba ahafahany miala amin'izany ohatra fa ny amalgame dentaire zao hoe miala tsikelikely amin'izany fampiasana ny amalgame dentaire zany arakaraka ny fahafahan'ilay firenena zany satria rehefa manao miditra amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ohatran'itony dia tsy maintsy jerena foana zany ny situation nationale n'ilay firenena anankiray ny capacité an'ilay firenena ary indrindrindra zany ny fisian'ny solution de remplacement zany ireo fitaovana ireo. Androany no nanaovana ny fanolorana fomba ofisialy ny tetikasa tamin'ny alalan'ny atrikasa tanterahana nandritra ny roa andro eto amin'ny MDLC Anosy. Amin'izao fanombohan'izao dia fanadihadiana roa ny tanterahana izay nahazoana famatsiam-bola mitetina hatrany amin'ny $4,000 avy amin'ny fandaran'asa momba ny mercure maneran-tany eo anivy ny fandaran'asa ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana na ny PNUE. Aritra herintaona ny fanadihadiana atao ka ny voalohany dia mahakasika ny fitiliana sy fanisana ireo fitaovana ahitana ny akora mercure ary ny faharoa kosa dia fanadihadiana amin'ny fomba entina manatsara fitantanana ireo fitaovana efa tsy ampiasaina intsony izay ahitana ny akora mercure. Miandry ny fankatoavana eo anivon'ny parlemanta sy ny fandaniana eo anivon'ny mpanatanteraka kosa moa ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Minamata ahafahan'ny Madagasikara mirosa amin'ny fambaritana paikady amin'ny fampiarana azy.